Tao anatin'ny andro vitsivitsy dia maro ny hetsika diplomatika nataon'i Madagasikara. Fitsidiana tany Moscou, fihaonana tao Paris dia talohan'izay dia feno ny déplacement natao mivezivezy tany amin'ny faritra ny Émirats Arabes Unis. Dia raha jerena avy aty ivelany dia ohatry ny hoe pozitiva ilay izy satria ny tantsika aktif manana saina eo au niveau international satria koa mbola mitady mpiara-miasa koa zany mitady partenaire. Dia azo ifaliana zany satria zany manondro hoe misy lanja ny firenetsika, asaina ny firenetsika dia enoina ny firenetsika. Saingy aka recul andraitsika. Tsy hoe itsikera fotsiny amin'ny anaran'ny adalalahy, adalavavy, ny adala rehetra sy ny diaspora faiky. Na koa hoe ny 6% d'imbéciles, fa izay kosa te atakatra, on veut comprendre. Dia rehefa apetraka tena ao anatin'ny tontolo politika, misy azy, io séquence io, dia misy fantaniana roa mipetraka. Voalohany indrindra, inona no dikan'ny accélération diplomatique iny? Dia ny faharoa, inona no asehon'iny accélération diplomatique iny momba ny fitondrana ankehitriny? Ny mba atakarana an'izany dia ilaina no mampatsiahy ny zavatra lehibe iray. Io fitondrana io dia vokatry ny crise politique izay nitranga tamin'ny octobre 2025. Izay nitarika teteza mita nampanantenana aharitra entre 18 et 24 mois. Dia io teteza mita io tokony tarika amin'reto. Voalohany indrindra, ny fanavaozana ara-panjakana sy ara-drafitra. Ny faharoa dia tokony tarika amin'ny fikarakarana ny élection ao anatin'ny mangarahara. Dia ny fahatelo fiverenan'ny filaminana araka ny lalam-panorenana. Ao anaty sehatra afrikana nefa dia mazava ny tsipika. Ny voalohany ny suspendre à Madagascar ny vondrona afrikana satria mikalifia an'io fahefana io ho rupture anticonstitutionnelle. Ny faharoa dia ny sadeka dia manameloka an'io instabilité io ary mitaky teteza meta miaraka amin'ny calendrier précis alohan'ny 28 février 2026. Dia midika zavatra tsotra zany eo ambanin'ny fanaraha-maso io fitondrana io, ce régime est sous observation. Dia ny légitimité est conditionnelle. Dia ao anatin'io toe-javatra io zany c'est déplacement ataon'io fitondrana io dia tsy neutre fa stratégique. Ny dingana voalohany amin'iny marathon diplomatique iny ao Moscou. Tao a Kremlin i Vladimir Poutine no nanolotra ny Madagasikara ho partenaire manan-danjany ao Afrika. Ary nilaza ny fanitaran'ny fiara-miasa eo amin'ny sehatry ny fambolena, ny angovo, ny fanabeazana, ny fahasalamana ary indrindra amin'ny sehatra ny miaramila. Ny filoha malagasy kosa dia niteny hoe mandalo vanim-potoana sarotra ara-politika sy ara-toekarena Madagasikara ary vonona hiara-iasa tanteraka miaraka amin'ny Rosianina. Anisan'izany amin'ny sehatra ara-miaramila. Rehefa ny transition contestée no mifanakaiky amin'ny grande puissance eto la Russie izay tsy miconditionné any soutiany à des standards démocratiques stricts dia midika zany fa tsy simple coopération ntsony zany fa fianteherana stratégique. C'est-à-dire ce n'est plus une simple coopération, c'est un adossement stratégique. Et en grammaire ni relation internationale zany no midika hoe ny voalohany mahazo fankatoavana politika ankolaka. C'est-à-dire reconnaissance politique implicite. Ny faharoa miala amin'ny fitokana monina, mieviter ny isolement. Ny fahatelo mahazo piaro mahery amin'ny sehatra international. Tsy karaha toy velively io karazana fampiarahana io
fa miteraka fiakinana io, zany hoe micréer dépendance io. De tsotra ny fanontaniana apetratsika indray, inona ny tambiny, inona ny contrepartie. Satria raha miresaka fiara-miasa ara-miaramila isika, de misy fiatraikany amin'ny fifandanjany rafitra ara-panjakana izany. Ary mikasika ny vahoaka izany. Cela concerne le peuple. De ao jerentsika indray ny dingana faharoa an'ilay marathon diplomatique zay tao Paris. Tao amin'ny Élysée de niresaka ny partenariat renouvelé, équilibré et tourné vers l'avenir. De les fiara-miasa, les coopérations zany de inscrite ao anatin'le 24 mois de transition. Nanambara la France fa anohana ny fizotra ny tetezameta. De ao kazava ny fijerintsika. Paris de manara-maso akaiky ny fifanantonana Rosia, Madagascar. Manana lanjany stratégique ao amin'ny océan Indien, Madagascar. Influence maritime, sécurité régionale, route commerciale. De mazava ho azy, tsy te ho very toerana la France. La France ne veut pas perdre son ancrage. De ny côté malagasy mazava be ny paikady. Tsy ankina tanteraka amin'ny Moscou. Ny faharoa, hitazona ny fifandraisana amin'ireo mpamatsy vola tandrefana occidentaux, zay le fifankahitana miaraka amin'ny MEDEF. De ny fahatelo, Madagascar mandefa signe de respectabilité amin'ny institution financière internationale. Manondro zany hoe mendrika atokisan'ny banque zany sy mpamatsy vola Madagascar. De raha fitinina izany de milalao fifandanjana eo amin'ny hery lehibe, c'est-à-dire jouer l'équilibre entre les puissances. Mahomby eo amin'ny lafiny diplomatique izany, c'est habile diplomatiquement. Saingy eo amin'ny lafiny politique indray de mampiseho zavatra hafa. De ataoko amin'ny teny vazaha le izy, le pouvoir consolide sa légitimité en externe avant de consolider sa légitimité en interne. Manamasy fo ny survie zany izy any ivelany, fa tsy ny rarahiny zany ny eo atoerana. Tadidiova ny azo tsisy fototra, tsy mitsanganela. De eto ny fototra ny légitimité en interne. Raha raisina séparément de ohatry ny hoe logika le rafitra. Satria mitady partenaire samihafa, mitady financement, de koa mitady olona manohana. De mifantaniana hoe fa manina no atao zao le izy. Pourquoi maintenant? Nahoana ity marathon ty no natao alohan'ny 28 février 2026. Zay deadline ny SADC. De ao amin'ny diplomatie, ny fotoana de langage. Le timing est un langage. De io séquence io manondro zavatra anankiroa. De ny voalohany io fitondrany io te hiditra amin'ny fifampiresana amin'ny afrikana miaraka amin'ny carte supplémentaire. Zany hoe tsy mitoka-mona izy fa raisin'ny Moscou, raisin'ny Rosiana sy Paris, raisin'ny Frantsay. De ny faharoa anamafy ny rapport de force tout en négociant ny calendrier électoral. Tsy midika zany hoe tsy ara-dalàna ny diplomatie. Cela ne signifie pas que la diplomatie est illégitime. Elle est nécessaire. Ilaina izy. Fa io diplomatie io tsy tokony ho substitut any fanavozana démocratique. Cette diplomatie ne doit pas être un substitut de la refondation démocratique. De tsotra ny afatra, ny tena mahara-dalàna, de tsy mipetraka any Paris na any Moscou. Ny tena mahara-dalàna de miaraka amin'ny vahoaka malagasy. De ny hoavin'ny firenena de miankina amin'ny ady amin'ny kolikoly, amin'ny famatoran'ny fanavozana, ny crédibilité an'ny fanavozana, amin'ny fahafahana mikarakara ny fifidianana mangarahara, amin'ny fifanazavana mazava ny andraikitry ny tarika eo ambanin'ny république. Zany hoe la clarification du rôle de l'armée au service de la République. Ny tena fahombiazan'ny fanavozana de tsy miankina amin'ny visite officielle
Zany hoe la réussite de la refondation ne dépendra pas du nombre de visites officielles, mais elle dépendra de la confiance du peuple et de la transparence du processus. Zany hoe hiankina amin'ny fatokisan'ny vahoaka sy ny mangarahara. Madagasikara, tanindrazana, tany sarobidy, masina sy soa.